Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao asaina mpanajana renao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eo amin'ny vaovao politika hatrany no hanomboantsika ny fotoana nitoy tamin'ny tapany avaratry ny nosiny tamin'ity androany ity ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida laharana fahadimy amby roapolo Marika Ravalomanana tanàna maro no notsidiany tamin'ity andro fahadimy ho an'ny fampelezan-kevitra ity anisan'izany Sambava, Amboangibe, Antala, Marofinaritra, Anoviala, Andapa, Doany, Nivohitra ary Voemara. Arahantsika avy hatrany ary ny antsipiriany miaraka amin'ny Fidendretsoavina. Ireo tanàna amin'ny faritry Sava amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny no nandalova ny kandida Marika Ravalomanana androany. Sady mandray ny etaetana roapolona ny kandida mitondra ny laharana 5 no mampafantatra ny olon-drehetra ny vina hoentiny manarina Madagasikara. Omaly tao amin'ny tanàna ny Antsoy tamin'ny tapany avaratra andrefa nosiny ihany koa dia nitondra fanazavana misimisy kokoa no mazana paikady ho fanarenana ny firenen'izany Andriamatoa Marika Ravalomanana. Fanamorana ny fahazahoana famatsimbola io ny tena manahirana ny olona. Eno tsara mbo misy tanora vita fianarana miverina tia tanindrazana miverina eto amin'ny Aetatsoy tsy mahita vola mbo entina demarena anamora sy anafaingana izany tsika fametrahana tontolo manampy ny famoronana asa reo tanora mijery areo nareo mijery areo raha misy orinasa eto misy usine miasa isan'andro tsy mipetrapetraka tombo azy volany ampelantanana reo olona tsy maintsy vitatsika izany hainy dady zany. Ampatsahivina fa raha ho an'ity andro fahadimy ho an'ny fampelezan-kevitra ity dia ny tanàna ny Sambava, Amboangibe, Antala, Marofinaritra, Anoviala, Andapa, Doany, Nivohitra ary Voemara no antsidian'ny kandida Marika Ravalomanana. Andro fahadimy tokoa amin'ny fiatrehana ny fampelezan-kevitra ao amin'ity androany ity mitohy hatrany ary ny hetsika avy amin'ny antokotiko Madagasikara mbola mitohy hatrany ihany koa ny fandehanana ifotony sy ny fitetezana ny isa-tokantrano ho fanentanana ny olona hifidy fa indrindra ny fampafantarana ny mahakasika ny tetikasan'ny kandida laharana fahadimy amby roapolo Marika Ravalomanana. Boriboritany roa no notanteriny mpanao gazety amintsika androany dia ny boriboritany voalohany sy ny faefatra ary ny distrika Anatsimondrano. Fidendretsoavina trano no mitatitra ny vaovao. Manao tohivakana ny hetsika avy amin'ny antokotiko Madagasikara sy ny KMMR na ny komity manohana ny Marika Ravalomanana amin'izao andro fahadimy amin'ny fiatrehana ny fampelezan-kevitra izao. Hetsika maro no tanterahan'izy ireo amin'izany toy ny fandehanana mitety isa-pokotany sy isa-tokantrano amin'ny fanentanana ny olona hifidy fa indrindra hampafantarana ny tetikasa ny kandida Marika Ravalomanana toy ny nataon'ny distrika Anatsimondrano. Nanao hetsika ihany koa ny avy ao anivona boriboritany faefatra tamin'ny fanadiovana izay niarahana tamin'ny jeune team. Nanatanteraka karnavala kosa ny avy ao anivona boriboritany voalohany hetsika izay nitarihan'ny solomavamboaka team tsirairay avy. Ny afatry ny kandida Flo Marika Ravalomanana dia hoe mila diovina ny tanàna ao anatin'ny programme an'izay dia izay zany no tolotsaina teto be dehibe zany no diovina teo fa tsy zany santionany fotsiny ihany mila madio ny tanàna zay ny afatry ny Flo Marika Ravalomanana satria rehefa madio ny tanàna salama ny vahoaka afaka mamokatra zay ny afatry ny Flo. Atsimondrano ray manontolo zany dia efa zay aloha zany ngeza be mihitsy dia efa mba misy organisation fanaovana zany hoe misy tsy organise manao ny tapany antsinana dia misy manao ny tiany tapany andrefana dia za aloha zany zao maly nandeha tany Alakamisy Fenoarivo Ampitatafika dia androany ndray zany programme no zato dia ndeha ho any Akadimangy zay dia fiombonana dia Bodrapeto avatra ataonay dia mitety fokotany zay dia rehefa vory ny olona dia mandray fitenenana ny tenako zany manentana ny olona hifidy an'ilay laharana fahadimy amby roapolo dia président Ravalomanana zay mpanangana isika fa tsy mpandrava zay zany tsy maintsy azavaina amin'ny olona rehetrarehetra.
tsy mijanona treo izay etsika ataon'ny tima ho fampandaniana ny kandida marikaravalmanana izay izahana ihany koa ny ampitana ny filamatry ny kandida marikaravalmanana dia ny tsy ho mpandrava fa ho mpanorona hatrany. Mandidina izay vaovao makasika ny fanohanana ny kandida marikaravalmanana izay hatrany dia olon-tsotra tsy mpanao politika no sady tsy ao amin'ny antokotiko Madagasikara ary tsy ao amin'ny KMMR ihany koa no ny safidy anao hetsika nohana ny kandida laharana 520 anatanteraka diabe araka izany izy ireo rampitso izay hiala eny amin'ny QG Belair manomboka amin'ny 7 ora maraina etsika izay tsy antohan'ny tim fa avy amin'ny hafanampon'ny izy ireo madiodio manentana ny olona ary izy ireo araka izany izay manohana ny kandida marikaravalmanana ho tonga maro rampitso. Jessica Miray sy Mathieu Prancy. Afanampo sy fahatsapana fa nahavita be teto amin'ny firenena ny kandida marikaravalmanana no antony mahatonga ny tanora sy olon-tsotra anohana azy sy anao hetsika ho fampandaniana azy amin'izao fampelezan-kevitra izao. Tsy misy volalohan'ny tim amin'ny ity hetsika ataon'izy ireo rampitso ity fa avy amin'izy ireo avokoa. Hetsika anehoan'izy ireo ho anjara biriky ny ampandaniana ny kandida marikaravalmanana. Zahay dia olon-tsotra tafaresaka tao amin'ny Facebook manohana ny kandida marikaravalmanana. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia tapa-kevitra izay hoe anao hetsika lehibe izay etsona ny olon-tsotra rehetra mitovy aminay mety amin'ny QG Belair rampitso manomboka amin'ny 20 amin'ny sivitsika dépare dia anao route be tsika hitety Antananarivo miala eto Ampandrana andalo amin'ny Ampasapito eny tsika andeha Andavamamba dia eny Ambohijatovo-tsika no mijanona amin'ny ny tanjona amin'izany dia ny ampahafantarina fa misy tsika olon-tsotra izay manohana ny dady manohana tsitrapoa tsy sandaina vola ary vonona ny anona izay afaka atolotritsika eo amin'ny fampandaniana ny dady. Be tsika milaza fa te hanao zavatra dia rampitso ny fotoana sy marika voalohany ahafahantsika manohana izay fahavononantsika izay aza vela ho resaka fotsiny ihany izy izay te hanohana fa tongava aseho ianay hoe iny tsika olon-tsotra manohana ny dady fa tsy rery izy amin'izao zavatra trehan izao. Manohana ny marikaravalmanana satria efa hita ny asa vitany ny ainan'izany hoe fiainana tsisy kokoa asa tsisy kokoa ary tsy matahotra ny hanao ny marina sy menatra ny hanao ny marina ianao satria nisy ny lalàna fiara rehefa manara-dalàna ianao tsy nisy tokony natahorana. Manantena ny ahatongavan'ny olona maro izy ireo araka izany amin'izay hetsika tanterahina rampitso izay ho fanehoana fa mirahina ny olon-tsotra ary vonina anao izay tratry ny herin'izy ireo na tsy tambazana vola aza ho fampandaniana ny kandida marikaravalmanana hatrany. Tsara hatrany ny mampatsiasy mampahafantatra fa tao amin'ny groupe Facebook toanako ny filoha ravalmanana sy ny ravalmanana ho filoha no niangana izao hevitra izao. Makasika izay fifidianana izay hatrany iray volana latsaka tsy anatanterahana ny fifidianana dia tsy mbola nivany olana makasika ny listry ny mpifidy mbola maro ireo velotaraina fa tsy tafiditra ao anatin'ny listry ny seni nefa misoratra ao amin'ny fokotany fa eo ihany koa ny fiverimberenan'ireo anarana olona iray sy ny anaran'ny olona efa maty. Anisan'ny ahitana izay olana izay eo amin'ny listry ny mpifidy izay ny ny Brown ny fokotany izay notsidian'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity dia eny amin'ny Mandrosoa Faravohitra izany andeharahantsika avy hatrany makasika izay. Anisany narisika tamin'ny fanamarinana ny anarany ao amin'ny listry ny mpifidy ny mponina etsy amin'ny fokotany Mandrosoa Faravohitra saingy mbola maro ihany ireo tsy tafiditra tao anatin'ny listra ny mpifidy na dia efa niovintelo azy izay listra izay. 724 ny mpifidy ao amin'ny fokotany io saingy 470 be izao no tsy tafiditra ao anatin'ny listra mpifidy. Misy amin'ireo mpifidy ihany koa no misoratra ao amin'ny listra mpifidy ihany saingy ny anarany sy ny mombamomba azy rehetra no ao anaty listra fa tsy mitovy kosa ny laharany karapanondro. Favitrehan'ny olona moa zany amin'ny resaka listra mpifidianana betsaka tokoa ny olona zany zao mamonjy ny braopokotany manamarina ny anarana. Misy ihany koa nefa manamarina ny anarany azy misy ihany koa ny tsy tafiditra ary lasa ohatra mirorosaina arany olona sasany
satria misy ny hoe mijery any amin'ny internet, misy ny mijery any amin'ny district, dia nefa misy mahita ny anarana any amin'ny internet, misy tsy mahita ny anarana. Dia voatery ilay olona mihazakazaka mankaty amin'ny fokotany. Dia misy zany a mahita ny anarana atao fokotany izy, fa ohatra mifanditry ilay any amin'ny internet. Dia zay ilay ohatra mampiroro saina amin'ny olona aloha zany amin'ny voalohany. Tsy fantatra hoe avaizany avy any amin'ny internet aloha mandeha miala zany. Fa mifantatra zany a dia ny atao fokotany aloha, satria mimponina dia avy atao fokotany. Mipetraka araka izany ny fanontaniana, mankaiza izany ireo olom-pirenena maro sy voasoratra ao anatin'ny lisitra mpividy ireo? Tsy hisy ihany koa mantsy ny fanovana sy fanokafana indray ny lisitra raha tsy amin'ny volana Desambra izao indray. Fa tsy marisika amin'ny firotsahana amin'ny tontolon'ny politika ny tanora sy ny vehivavy malagasy. Antony maro no mahatonga izany, toy ny fahitan'izy ireo fa maloto ny tontolon'ny politika eto Madagasikara. Izay raha teo ihany koa no nahatonga ny tetikasa fanoa na ny fifidianana ndraisan'ny olom-pirenena andraikitra. Anatanteraka kongresy ary ny 20 sy 17 Octobre izao izy ireo, anentanana indrindra ny tanora sy ny vehivavy manerana ny nosy anaramaso ny fiainam-pirenena. Fidendretsoavana. Tsy liana sy miravoravo tanana ny tanora malagasy eo amin'ny sehatra politika sy ny fanaramaso ny fiainam-pirenena. Anton'izany ny tsy fanomezana sehatra azy ireo, fa eo ihany koa ny fandraisan'izy ireo fa maloto ny tontolon'ny politika eto amintsika. Tanora manodidina ny 4 arivo manerana ny faritra 20 araka izany no mandray anjara amin'ny fiaonam-be nasionaly sy diabe ho fandraisana ndraikitra amin'ny fifidianana. Tanjona amin'izany ny fanomezan-danja sy ny firotsan'ny tanora amin'ny fifidianana sy ny fitarihana azy ireo hiatrika izany. Dia marisarisa ny fahalianan'ny tanora amin'ny resaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Dia toy izany ihany koa indrindra tanora vehivavy. Izany hoe ny maro anisy eto amintsika nefa dia ny tanora sy ny vehivavy. Dia ireo tanora sy vehivavy ireo zany somary marisarisa ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy io, ary indrindra amin'ny fifidianana. Atao anatin'ny tetikasa fanoa isika zany dia na ilay antsontsika hoe fifidianana andraisan'ny olom-pirenena andraikitra. Anisany ampandraisan'ny tetikasa andraikitra ao anatin'izay zany ny tanora sy ny vehivavy mba hananantsika fifidianana milamina sy tomombana ary ekeny rehetra. Ny projet fanoa dia nanomboka tamin'ny Desambra 17 dia hifarana amin'ny Jona 20 Isy araka izany mandritra ny roa andro anatanterana ny kongresy io ny fanasoniavana, ny tahirikevitra ny tanora sy ny famaranana ny adievitra izay efa natomboka teny Ankatso. Fa eo ihany koa ny fanatanterana ny diaben'ny olom-pirenena ho an'ny firotsan'ny tanora amin'ny fifidianana. Tompomaso amin'ny vaovaon'ny kolontsaina tany amin'ny taonjato 20 no nanombohan'ny hiragasy ary teto Imerina no ny andohany. Izany hoe tamin'ny vanim-potoana fahampanjaka, tamin'ny fotoana nampavaivay ny fiaonan'ny kolontsaina vahiny sy malagasy no tena nipoirany ary na antony nahatonga azy ihany koa ho kolontsaina hafakely efa mialefa nefa izany ankehitriny no ny fanatontoloana. Arahantsika ny ansipirian izay miaraka amin'ny Jessica Miray sy Manora Andremalala. Vazo miteny no azo amin'tinana ny hiragasy. Resaka sikabary avokoa mantsy no aravina asiana feo sy zava-maneno tonga hira. Amin'ny alalan'ny disy ny fiatsika kosa no anehoany izany antsehatra. Finoana sy filozofia ary fiainana andavanandro ny malagasy no matetika iangan'ny tononkira amin'ny hiragasy. Mitory fananarana sy mifono kolontsaina malagasy hatrany kosa ny hiragasy. Tany amin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka, izany hoe tany amin'ny taonjato 20 teto Imerina no ny antombohan'ny ny hiragasy. Tanjon'ny mpihiragasy ny amelona hatrany ny kolontsaina malagasy, fa ihany koa ny tanjony maha-izy azy izay kolontsaina izay, ary tsy avery azy eo amin'ny fiarahamonina. Efa miala filaza tokoa mantsy ity kolontsaina ity no ny firoboroboan'ny fanatontoloana. Sano tera wani atau fa sumba vara baka ora vakan sa na mutara ka ora vakan tanan atatama ka men fari narfi ka ra vakan la fa fuda kana la gor gom talu na
dia tapitreto ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrana tompoko lasy tomboko vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany amin'ny valora sasany aoriana izany fampahalalam-baovao izao ary dia hoarahintsika eto ny vaovao manokana ako ny kandida larina fa5 izay arahana amin'ny mija rasolo ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny rapitsy toy izao indray veloma tompoko